Voalohany tenay aloha dia ny fisaorana ny CENI nisafidy ny faritra Boeny hanaovana n'izao lancement ny révision annuelle ny liste électorale izao. Zava-dehibe ho anay aty amin'ny faritra indrindra ho an'ny mpifidy ny vahoaka feno 20 taona no miakatra izao hetsika izao satria ny ankamaroan'ny mponina aty amin'ny faritra dia tanora avokoa. Faharoa manaraka an'izany ihany koa fitopolo isan-jato ny vahoaka ato anaty faritra ty dia any ambanivohitra no ahitana azy. Midika izany fa zava-dehibe ho an'ny vahoaka aty amin'ny faritra ny fanavaozana ny listim-pifidianana indrindra ho an'ireo tanora vao misonitra izay tokony soratra anarana ao anatin'ny listim-pifidianana. Faharoa manaraka an'izany ihany koa raha manao fanadihadiana tsotra fotsiny isika eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga dia mahatsapa fa lina dia lina tokoa ny vahoaka Mahajanga na ny tanora na ny zokonjokony amin'ny resaka fifidianana izany. Midika izany fa zava-dehibe indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana rehefa tonga ny fotoanan'ny fifidianana. Azo lazaina fa azo citoyen tena hoe feno izay angamba no lazako azy ny vahoaka Mahajanga amin'ny resaka fifidianana. Ny fahazotoana amin'ny fandraisana anjara fifidianana moa miankina amin'ny fomba fiasan'ny CENI mahatonga ny fahazotoana. Mino aho araka ny fomba fahitanay azy hatramin'izao aloha hoe manaja an'izay principe izay napetraka amin'ny CENI zareo, mino aho fa matoky ny autonomie indépendance ny CENI izany vahoaka mba ahafahany vahoaka ihany koa miroso bebe koa amita ny adidiny rehefa tonga ny andro fifidianana.